Aya, faly miarahaba atsika jiaby ny tegnako. Miarahaba jiaby boka Malagasy. Ty vidéo kely ataoko ty dia tohiny ny message izay efa nataoko raha vao nitranga ny zavo ny voina nahazo atsika avy agny avaratra ny fahalasany tompokovavy NINIE DONIAH la reine de saligue. Fa nandefa message nanoratra nanao teny fampiononana ho an'ny fianakaviana, ho antsika jiaby mpiray tanindrazana, ho antsika jiaby faniny, ho an'ny havagna zay nipoirana, ho an'ny havagna amin'ny maha malagasy. Fa nony enoko fa androany no fotoagna agnanaovagna ny veloma farany fagnasitragna izy fasan-drazany dia tsy haiko ny tsy mandefa teny kely, teny fohifohy fa misy fagnazavagna zavatra kely fotsiny. Ka izy moa zegny tsy agnampody ny fantenen'ny namagna maro isan-karazany eto ny tegnako, fa tegna miondrika mpagnajagna amin'ny fahalasany tompokovavy. Ary malahelo, tegna malahelo ny fo satria na fa misy reo telo andra misy fotoagna nieritreritry karaha mbola tsy magneky hoe nisy sa tsisy le raha, fa hita maso fa nisy le raha. Ka tegna tsy aiza la raha volagnina fa eto ampendoagna fo za hoe mbala mankahiry ny havagna jiaby, ny havagna kibo raiky, ny zama, tantiny, ny vaokan'ny nosy be rehetrarehetra, ny mpankafy, ny zanany naterany, ary indrindra fa atsika voaka malagasy rehetra mankahiry atsika satria tsy misy zavatra mavesatra mihoatra ny fahafatesana. Ary zavatra tsy azo ilan'olombelogno fa izy ka fa tonga ny fotoagna dia loso ny olona. Fa misy koa toany ny fahaizan-tena fa hoe olona tokony mbola managna ny adidy aman'andraikitra zay ataony, ary olona managna ataontsika hoe zany fitiavan-tanindrazana zany tampotampoka dia lasa dia tsy mety ho an'ny fo, tegna tsy mety, tegna tsy mety. Ampangininy fo tegna tsy mety. Fa akory ma atao fa io moa tsy misy olombelogno tsy andeha agny, fa misy ny aloha, misy ny afara. Ka zay na le teny avoaka tsy hita fa ho za hoe tsy nampoizigny, tegna tsy nampoizigny. Zegny izy ka lasa zalahy, tegna lasa. Ke mangataka amin'ny Zagnahary nagnamboatra lagnitry sy ny tany, nagnamboatra zavaboary rehetra mba hagnamia manintsinintsy, hagnamia toeragna sahaza ny fanahiny tompokovavy NINIE DONIAH, hagnamia voninahitra azy hitantagna ny diany satria ny vatagna moa efa vita eo fa ny fanahy tsy maty, dia anjaran'Andriamanitra, anjaran'ny Zagnahary mitantagna azy. Nataon'olombelogno sasany zay nagnano izy nampijaly izy tamin'izy nanagna vatagna, fa noho Ndragnahary mahafantatra ny marigny dia omeo toeragna manintsinintsy, omeo fahasoavagna izy amin'ny dianazy satria ny famarinana dia ianao irery. Ary zegny koa fagniriana jiaby avany, namany,
aty ambony tany mbola velona mba ahazo ny toerana manintsinintsy izy, ahazo famindram-po aminao izy. Tegna karaha mbola mipetraka an'eritreritra satria za miteny io agnisan'ny mpianatra anazy tamin'ny CGP4 prof d'anglais izy, mbola tsy haiko magnangy tamin'izegny prof d'anglais izy, agnisan'ny mpianatra anazy. Ary rehefa nanao la musique koa moa izy mpankafy ny hira anazy satria nitondra avo ny lazan'ny Madagascar tamin'ny kolontsaigny malagasy avavaratra maneran-tany. Efa samby be zao koa tsy ela izy fa nigadrany zareo tao Anosy be, mbola nifampiresaka tamiko tamin'ny telefony taty, nifampiresaka magnano mpianada fa kakory anada kakory zandroko, nifampiresaka tantara zavatra maro izy, ny antony nanamboragna izy, ny raha andalovana to ampigadragna fa izy antena tsy kintagna efatra, tsy premier ministre, tsy ministre serasera, tsy filohan'ny republika, de tsy afaka magnano ny moyen na ezaka ahafahany boaka tao. Fa tegna mampalahelo ny zavatra nandalo, mampalahelo ny zavatra nanjo azy satria fantatra zao fa na misy fitoriagna fa purement politique le izy, satria nitaky amin'ny tsirariny, amin'ny aditany zay ataona karana, ataona vazaha tao Anosy be tao, tany fapetrahany vahoaka, tany Sirama, milaza zavatra tsy marina izy, milaza zavatra tsy rariny, miaro an'le vahoaka, igny no nagadragna izy. Ary misy vidéo maro fa nataony magnazava raha jiaby zegny. Ka niany za maregny rehefa lasa izy, misy tompony andraikitra niteny hoe izy ange rehefa raha ohatra ka migadrany dika zay misy zavatra nataony ary ny fitsaragna maleo tegna, aveo tsy anjaran'ny fanjakana, tsy anjaran'ny filoham-pirenena magnaboaka olo migadra, de ho za manokana de mangataka azafady aminareo tompony andraikitra na fitsaragna zegny, na eo amina gouvernement zegny, na tsy fantatry zay tompony andraikitra voakasiky zegny, mangataka aminareo mba milalam-paladinareo raha azo atao, aza averimberigninareo zay teny zay, de hoe migadra izy satria nanao ny asany fitsaragna, namoaka didy fitsaragna maleo tegna, aza averimberigninareo zay, satria ny fagnanaovanareo zay teny zay mitovy amin'ny magnasarazagna ny vahoaka navaratra, mitovy amin'ny magnasara eny amboarazagna ny fianakaviany, mitovy amin'ny magnasarazagna ny vahoaka malagasy. Satria fantatra, hita mazava zao fa tsisy fitsaragna maleo tegna zany a Madagascar, tsisy fitsaragna mamoaka didy amin'ny zavatra marina zany a Madagascar, fa hoentinareo le langage hoe fitsaragna nge nanagadra azy, manana fahaleovantegna ny fitsaragna, aza atao an'izany. Lasa ny fon'ny fianakaviana fa miezaka nintsinintsy, choqué maheno an'izany, aza atao an'izany. Averiko ndraiky, tsisy fitsaragna maleo tena zany Madagascar. Ny fitsaragna misy, fitsaragna baikony mpanao politika, baikony homme d'etat,
Ary fitsarana baikony arabola. Misy miteny koa nisy nitory azy. Nareo Anosy-be nisy nitory izy. Raha ohatra ka misy nitory eo Anosy-be na karana na Gasy, zavatra azo ataon'olona nge mitory ka misy raha tsy tiany. Fa magnino le olona managna tsirariny mitory mahazo marigny. Zembika le tsy mampisy le fahamarinana fitsaragna. Zembika le diran'le hoe fanjakagna satria corrompu. Ka zay le zava-misy zay. Ke igny moa araka ny tenin'ny rahalahy Wawady hoe leçon anatra ho atsika rehefa misy zavatra takitsika, tsika côtier tokony mitambatra tsika. Mahafinaritra mitambatra tsika rehefa misy fahoriana, fa mangataka amintsika bebe kokoa mitambatra mbola velona. Mitambatra fa efa lasa laligny nge fiainatsika ty, lasa laligny ny zava-misy amin'ny firenenantsika. Ka tsy tindroa, tsy tindry ny fahalasan'ny ray aman-drenitsika, tsy tindry ny fahalasan'ny ranabavy, fahalasan'ny havana. Tahaka niny donia tsy tindry fa izy. Misy ny milaza agny fa hoe tsy mila maro koragna fa Zagnahary nangala izy. Oza hoe diso zay. Diso zay. Marina, hoazavaiko foa kely, marina ny olombelona raha voateraka tsy maintsy ho faty ny olombelona. Fa le faty rehetrarehetra mandalo amin'ny olombelona tsy voatery Zagnahary magnano izy. Ampidira tsara am'le sofiny zay tsy mahafantatra, zay olo miteniteny hoe Zagnahary nangala izy. Diso zay. Averiko ndraiky, ny olombelona rehefa teraka, raha misy ny fahateragna, tsy maintsy misy ny fahafatesana. Fa kosa tsy fahafatesana rehetrarehetra avy amin'ny Zagnahary. Fagnariagna jerin'olo satria Zagnahary tsy hita maso hoe fa avy amin'ny Zagnahary. Non, tsy marina zany. Efa impiry izy te hivoaka, hitsabo-tegna, fa tsy avela. Alohan'izy niditra tao ange tompolasy tompokovavy, hitatsika jiaby olo en forme, matanjaka tsara. Na dia nisy aretigna nitaiza azy ohatra, tsy fantako na tsy fantanao, fa tompokovavy dia olona mavila, masilasila, agnaboloa, en forme tsara izy. Fa rehefa nitsofoka tao amin'ny mpigadragna izy, dia mety nietsika le retigna satria le condition de prison malagasy fantatsika fa maloto, tsisy raha manjary, mietsika le aretigna. Fa aretigna ka mietsika mangataka fitsaboana. Dia nitsabo tao amin'ny l'hôpital izy fa aitsika fitsaboana amintsika gasy tsy zarizary. Ary rehefa salama izy, nandalo tao, andriamatoa sy teny sy ny namany, namangy amin'ny maha-malagasy. Rehefa niala tao sy teny, nadoson zareo tao l'hôpital, nipody ny gadragna tagnatin'ny prison tagny. Izany ange le veko mivolagna hoe purement politique le zava-misy. Inona moa ifandraisan'ny figadran'ny NINIE ndraiky andriamatoa sy teny namangy azy. Namangy azy ange sy teny amin'ny mahavagna pray-tandrazany. Fa rehefa lasa zareo dia nisazigna hoe nafody agny. Tegna hitako fa very ny maha-malagasy atsika, ary indrindra fa ho an'ny zay olona mitondra efa very maha-malagasy. Tsy misy fahamarinana fa baiko. Tsy misy ny lalàgna fa baiko. Ka oza hoe tsy navela anareo raha tsy naty izy, fa fahafatesana tompoko ho an'olona rehetra. Tombon-dalagna ninazy efa lasa izy, fa ianao zay nagnome baiko, ianao zay
ambadiky ny zavatra zay nanjo azy, tsy afaka miala amin'ny fahafatesana igny anao tompoko. Tsy misy mbola andalo amin'igny anao. Mbola andalo amin'igny ny zanakanao. Mbola andalo amin'igny ny havanao. Azafaly amin'ny fahoriagna n'olona fa ny fiainana dia kodiaran-tsaritry. Mivadiky io, mitorony io, niany fahoriagna ty ambadika ty, mety rapitso izy avy aminao agny. Kanefa mbola tsy tara tompoko. Aleo miavagna, aleo ovagna ny toe-tsaigny mba ahafahantsika ilamigny, satria Madagasikara ho antsika jiaby. Madagasikara nintsika jiaby. Hifandrafy, hiady, tsy mindrika atsika zany. Fa kosa tsy zakanay oa. Ny zavatra misy tsy zaka, folagna saigny, folagna jery, tsy zaka, tegna tsy zaka zava-misy. Fa akory atao? Fa averiko eto ampamaranagna eto. Le filazagna hoe narary izy, nazony cancer izy, sy ny tariny izy, ajanonanareo zany. Zagnahary nangala izy. Pour moi personnellement tsy marina zany. Tsy Zagnahary mangala zay olo maty jiaby tsy Zagnahary. Raha ohatra ka Zagnahary nangala zay olo maty jiaby, avanareo koa marary, aza andesigna l'hôpitaly. Zanakanareo koa marary, aza andesigna l'hôpitaly. Fa mila eo foy satria Zagnahary angala izy. Mazava ngamba zany. Tsy Zagnahary zany nangala izy, fa etraketraka n'olombelona na tonga ny fahafatesany. Etraketraka n'olombelona na tonga ny fahafatesany. Fa olona tokony mbola managna ny adidy lehibe eto amin'ny firenena ary tompokovavy nini DONIAH. Fa etraketraka n'olombelona, tsy omegna fitsaboana sahaza azy. Efa marary fa sahiragna, mbola tomobily mitsakabaky lalagna tsy manjary andeha Diego ely tsy 300 km. De zany ny afarany. Fa raha ohatra ka tamin'ny fangatana rahalahy wawa hoe nangataka nagnaboaka izy ka mba nisy ny haino ny tompony ndraiky pahefagna, tsy nandalo amin'igny izy. Fa oza hoe ny fiainana tompoko, misy ny maraina, misy ny hariva, dika zany misy ny mazava, misy ny aizika. Ka io mifamadibadika io, aza ravoravo amin'ny fahoriagnan'olo. Fa mba mangataka zao tsika jiaby Malagasy rahina, mba isiany fihavanagna tahaka ny taloha, isiany filaminagna amintsika voka Malagasy. Fa efa commence tsy zaka, tsy rariny zava-misy amin'ny tandrazana atsika. Ka mankahira atsika jiaby izay antoeragna nosy be, ny boaka lavitry avy, handeha hamita adidy jusqu'à farany. Hitako tao ny filoha teo aloha Ravalomanana, Andriamatoa Siteny, Pasteur Edouard Tsarame, maromaro zareo jiaby tao, iry Jean Jacques. Mafinatra satria nomenareo voninahitra, tsy nadignanareo ny avatsika. Mafinatra zany ka ny vitanareo tompoko vitatsika jiaby, todizonareo jusqu'à farany. Fa ny foza la malahelo fa kosa mangataka atsika mba adio koa ny fotsika zay agnatanteraka ny adidy, mba ampanintsinintsy, ampamoramora ny diany. Ka mankasitrika tompoko lahy, mankasitrika tompoko vavy, haingany tsy hiverina amin'ny fianakaviam-betsika avy avaratra ny zavatra tahaka an'igny, ary ho an'ny malagasy rehetra, fa mba vita mba hijanona amizay ity resaka politika gadrako aty gadrako ary
mba ho vita hatreo. Mankasitraka tompoko.